sondray eto amin'ny canapé jaune le fandaharana anankiray ahafahanao manaraka zavatra maro be ho amin'ny ity herinandro ity moa dia efa haintsika fa ireny tovolahy ireny izay mikirakira ny amanjantsika tovavy no vahintsika eto amin'ny canapé jaune dia androany dia miaraka amin'izay olona anankiray izay tsika tsy favao aminareo tsony izy na resaka hoe fihinanana sakafo aloha indrindra nefany ny resaka fikirakirana fanamboarana tarehantsika tovavy ho manja be dia tsy izany fa ikady Rakotondramanana miarabany kady fa ny miarabany Kristina dia misaotra betsaka ny amin'ny invitation eto amin'ny canapé jaune. Anisan'ny invitena manokana moa izy satria izy moa dia anisan'ny reny mua ireny sady efa pro dia hitantsika amin'izao fa tena hoe tsy hoe akory ny hoe latsa-danja hoe tsika tovavy ihany fa tena hoe hita mihitsy ny ao anatin'ny asa voalohany indrindra aloha mety hoe ataoko hoe mety efa betsaka ny malalanao sur les réseaux na sur TikTok zany na sur Facebook fa tikany hoe sao dia hoe mbola misy tsy mahalala fa izy zany dia afaka hoe mba ampafantarinao kely any mpanaraka antsika avy hoe iza marina izany kady mua pro zany. Ny anarako Rakotondramanana kady fandresena fantatra amin'ny anarana hoe kady Rakotondramanana dia ho an'izay mbola tsy mahalala dia panneau maquillage zay moa zany fahafantarana be sy marana panneau maquillage make-up artiste hono teny anglais na maquilleur amin'ny teny français zay zany ho an'izay tsy mahafantatra dia iny ankoatran'izay koa panao mukbang. Tsika aloha dia efa tsika moa zany tsy resaka resaka mukbang satria mbola resaka maquillage resantsika eto fa rehefa mijery ao amin'ny page nareo dia tena hoe misy karazana contenu amin'ilay mahafinaritra be ao misy an'ilay resaka fihinanana sakafo miaraka amin'ny feoany dia tena hoe tsara be fa tsy dio pageny dia follow dia iverina kely amin'ny resaka maquillage akady ianao ve tamin'ny hoe nanomboka nanao hoe maquillage voalohany nanao ahoana ny sensation anao hoe ohatra mety amina ve ty sa hoe nanao foana dia hita hoe talenta le izy sa hoe zavatra hoe nde forcena ianarana fotsiny. Voalohany indrindra aloha tsy tena tsy neritreritra no lasa panao maquillage professionnel teo amin'ny fiainako satria raha ny zavatra nlalovako sy ny zavatra nianarako tena tsy misy idirany mihitsy fa ohatrany hoe tonga ho azy le izy zany zay aloha zany fandresako anazy tonga ho azy le izy dia teo vao niezaka nitrandraka tsy moramora tsy kelikely mba hoe ho tonga amin'izany tanjona zany hoe ho professionnel ao anatin'ilay sehatra. Za zao raha ohatra hoe taloha tena tsy neritreritra n'izany mihitsy dia tsy haiko teo amin'ny classe de terminale teo angamba no mitsiry taty anatiko le resaka tsy tena hoe mbola maquillage ary tamin'izany satria tsy mbola nalaza maquillage tena ke tsy mbola nalaza fa ohatrany hoe resaka volomaso resaka mascara mbola ohatrohatran'ireny zany nalaza tamin'izany fa taty aoriana moa vao tena hoe nalaza be le make-up dia zay ny tena hoe niatomboako indrindra le izy zany tsy hoe nianarana manokana na hoe fahatrany akibondrena ohatra hoe na le izy fa tonga ho azy le izy tonga ho azy dia teo no nanomboka le fitiavana le maquillage dia lasa nivelatra kokoa dia lasa professionnel moa taty aoriana. Zany hoe nandrato fianarana kely ihany zany ianao sa hoe tena ataoko hoe raha 100% dia 50% tena hoe resaka hoe talenta mihitsy sa hoe nanao ahoana indray? Iny resaka indray aloha be da be mihitsy manontany anahy matetika hoe nianatra manokana ve sa passion ve sa hoe ahoana dia namaliko anazy voalohany indrindra aloha zany dia hoe passion aloha le resaka maquillage zavatra tsy nianarana zay aloha zany le ianarana teneniko tena hoe mandalo université momba resaka maquillage zay le tiako teneny eto fa ny fiainana dia fianarana daholo zany hoe fantatrao ny passion anao hoe ity dia eo amin'izay ianao no mitrandraka mampiana-tena mianatra mivelatra ao anatin'ilay sehatra dia zay zany namaliko anazy tsy hoe mianatra be
fa tsy maintsy mianatra nefa ao anatin'le izy hatramin'izao mbola mianatra foana miezaka manaraka ny tendance rehetra satria ny maquillage dia miovaova arakaraky ny génération sy ny taona dia mila maraka an'izay koa ma hoe make-up artiste pro anao fa tsy hoe mijanona 2016 foana kory zay indrindra dia tsika izao miresaka amin'izay resaka hoe make-up génération zay nisy taona voavaingana ianao nanao publication tao amin'ny page-nao resaka hoe manao maquillage olona efa maty so dia hoe atsitsika resaka kely momba satria anisany hoe zavatra anankiray mety mbola baraingo be ao anatin'ny saintsika sady mbola tsy mahazatra atsika malagasy koa zay resaka zay dia manao ahoana indray ianao ve fa hoe nahazo suggestion momba nireny hoe anao make-up na maty reny manao ahoana ny avianao makasika an'izy reny amin'ny akapobeany mihitsy le izy aloha zany ohatra ny asa rehetra tsy ratsy zay aloha teneniko voalohany eo amin'le resaka hoe manao maquillage n'olona maty somary délicat kely zay resaka izay satria malagasy etsika dia mbola ohatrany hoe sarotra be le hoe enao dia kirakira faty zay zany tena ohatrany hoe mampatahotra zay mihitsy ny filazana olona tena mampatahotra le izy satria olona maty zany fa za manokana efa nandalo tantara momba an'izay za hoe efa nanao maquillage ataoko hoe tsy maquillage zany fa touche-na maquillage satria tsy maquillage complet tamin'ny bébé anay maty zao sy tamin'ny toto anay maty dia efa nanosotra lokomenany le izy lokomenany mahazatra anazy rehefa le mandeha mamonjy mariage événement dia iny zany ohatra ny hoe tiny dia tonga dia hoe allo sorana aminazy ty tsy mampaninina mihitsy le izy tsy haiko hoe le izy mpianakaviako ve dia hoe tsy mampaninina fa amiko aloha le izy tsy tena hoe zavatra fady be zany ny olona manko rehetra tena hoe fady angamba zany fa le izy aloha tena tsy fady tena le izy ohatra ny hoe manome voninahitra an'le maty mihitsy zany ianao hoe izy raha tamin'ny fahavelona nanao an'ity dia izao maty izao izy aloha mpanaovana an'ity zany satria mila manja foana zany dia efa nisy ny antso koa zako ndray alina mihitsy toko hoe vers 19h teo dia ny antso ana le cliente hoe ianao ve ozy izy afaka manao maquillage n'olona maty somary sadaikatra kely aloha satria hoe zay vao nisy ny antso an'izany hatrizay no naovako an'ity azy ity le izy efa taloha fa tsy voaingana dia za moa zany oza hoe tsy maninona rangaha zany fa io afaka manao za fa tsy maintsy nanao devis kely zany teo amin'le resaka prix an'le izy satria mazava ho azy aloha zany ny produit rehetra ampiasaina dia tonga dia soit dorana daholy soit manaraka an'le maty daholy tsy possible mihitsy hoe produit avy nampiasainao tamin'ny maty dia mbola hoe ho sasana fotsiny hoe désinfecté dia ampiasaina amin'ny olona velona zay aloha zany tena zavatra tsy possible sady tena laviko manokana aloha zay raha hoe misy manao an'izany ny olona fa tena ohatrany zavatra rehetra ohatrany zavatra rehetra ampiasaina amin'ny maty hoe tena tsika raha misasa dia hoe tena hoe mahalefa makany amin'ny rano mihitsy raha le lamba le maty ohatra amin'izany dia ohatran'izay koa le maquillage zany tokony hoe tsy maquillage plutôt fa le produit maquillage zany tokony hoe rehefa natokana zany hoe tia surtout hoe ny ny pinceau ny rouge à lèvres même na fara paupière ary fond de teint tsy haiko be da be zay produit rehetra ampiasaina aminazy dia tena tonga dia hoe soit dorana soit alefa miaraka aminazy daholo dia eo amin'ny resaka prix matetika no mahasadaikatra ny olona satria ny prix zany anatonga dia niraisiko hoe vidina produit mihitsy mazava ho azy miaraka amin'ny main d'œuvre zany hoe vidina produit mihitsy zany ohatra ny hoe raha hividy produit anankiray dia miprix an'iny mihitsy satria iny tonga dia hoarina tsy makaty aminazy zany iny tsy azo ampiasaiko amin'ny cliente manaraka tsony le izy dia somary lafolafo nametrako ny tarifa tamin'izay 2 millions d'ariary zay napetrako aloha tamin'izay dia tsy takatry le cliente moa le izy tsy fanomezantsiny le izy micomprendre anazy izy koa micomprendre ana hoe tena zay le izy dia tsy raikitra moa le izy zany dia tsy manino ohatrany zavatra rehetra ihany moa zany le izy
dia zay normal be mihitsy aloha izy raha ohatra satria manko ny produit igny na hainao hoe clientenao mety hoe fa cliente fidèle mahita ny produit ny ty ny nampiasanao tam'ilay maty même hygiène ny zavatra ny sainao fotsiny ampiasa iny fotsiny ary dia fa tsy mandry raha ohatra zany ka hoe misy olona any ambadimbadika any mety manao an'izay asa zay mety hoe sur les réseaux izy tsy mipoitra dia tena tandreminy hygiène reto amin'izay zavatra zay satria araky ny tenenika teo hoe ny zavatra maty tokony tonga dia hoe any maty fa tsy mikasikasika ho an'ny velona tsony dia raha hoe misy manao an'izay nareo any ambadimbadika any ka hoe aveo dia hoe misy cliente hoe velona indray dia antso anareo ka andeha ampiasa hoe ty ve dia hoarina fotsiny reto sao dia hoe tsy produit hoe fond de teint mbola boka be ty ve hoarina tandremy zany fa efa miaprôno mitenareo an'izay hoe saripady reto dia zany mba akatsio tsara dia iverina ato amin'ny kady ray tsika aloha fa avela kely any ambadika any zay resaka make-up ny maty zay ie amin'ny ankapobeny venao kady taminy hoe amin'izao moa zany le hoe anao tena efa hoe asa raikitra asa fixe mihitsy sa hoe sady hoe fanampiny ihany fa misy asa hafa ataonao amin'izao aloha ny tena mbola hoe asa fixako moa zany satria tsy manana asa hafa koatra ny ty aloha zahako moa za koa vo hoe navita fianarana zany hoe tsy mbola nisehatra tamin'ny resaka tena hoe asa birao moa zany mahazatra ny olona anazy fa tena hoe asa fixe le izy dia inakoatran'ity moa zany le araky ny nahafantaran'ny be sy maro anahy amin'ny resaka créateur de contenu iny zany ataoko hoe fadinasa fa le manao maquillage ny tena asa zay zany no fandeha le dia vona ianao toy izao hoe vona vita fianarana ianao nanao ahoana zany ny fijonglenao antonan'ireo anankiroa ireo satria sur efa nanao prestation ianao tamin'izany tambola nianatra nanao ahoana ny fijonglenan'ireo ireo hoe ary misy asa be tabe tsy fianarana nefa tsy maintsy atao nanao ahoana ny fomba nigerenao an'izay anankiroa zay niaraka atao somary sarotsarotra kely aloha le izy satria na hainao miasa sy mianatra raha dia mahatsapa mihitsy hoe sarotra nefa ny amin'izao fiainana izao tena hoe ilaina ny fianarana ilaina koa nefa miasa dia tamin'izany aloha ny tena hoe mahay mandama programme zany hoe ny fahaizana mandama programme no entinao miady amin'ny fiainana zany hoe matetika week-end ny tena be rendez-vous ako dia ataoko hoe manomboka jeudi, vendredi, samedi, dimanche eo zany tena mibetsaka rendez-vous fa ny jour ouvrable aty aloha zany somary tsy dia misy dia efa namboariko fotsiny programme hoe amin'ina zany no mianatra dia iny amin'ny week-end zany miasa dia za moa mpianatra katso ny any katso ny tsy hoe full time be zany hoe tena hoe mianatra ianao miditra amin'ny fito mirava amin'ny 10 fa indraindray ianao miditra amin'ny 4 mirava amin'ny 10 indraindray ianao miditra amin'ny après-midi fotsiny dia iny fotsiny zany arahana araky ny emploi du temps fotsiny le izy dia nety zao vita ny fianarana ny asa nefa mitohy foana ihany dia tamin'ny anao hoe anomboka anao anio asa io amin'izay raha hoe tena horaisinao asa raikitra ny resaka fanaovana make-up artistique sy ny izy moa zany teneniko anareo hoe anisany mpanao make-up ireny tovavy mpanao défilé de mode ireny le hitanareo le maquillage tsy lisa aloha tsy fatao andavanandro fa amin'ny maha hoe artistique anazy dia tena hoe mila olona sady mahay mana créativité ianao olona manana talenta manokana ao anatin'izay satria na mampiady couleur fotsiny arakady dia efa tena problème iny zany tena fatarana hoe mpanao maquillage pro ianao zany amin'iny tena hoe ny mélange na couleur ny dégradation hoe reto couleur reto ve miaraka reto ve tsy miaraka na misy ary couleur hitanao hoe tsy miaraka fa hainao mampiaraka anazy mila créativité be mihitsy ny maquillage tsy vitany hoe manosotra fond de teint manao volomaso fa mila création tena mila esprit créatif ny maquillage ianao zany ve efa nanana zay tamin'ny andritrany hoe ny asanao efa nanana hoe problème kely resaka hoe misy taona lany inspiration sa hoe aloha amin'ny ankapobeny hoe mampassion anazy dia mahafinaritra foana dia misy créativité foana
Indresaiky indray aloha le izy mandeha ho azy aloha zany le izy amin'izao tena mandeha ho azy fa eo amin'ny resaka maquillage artistique iny tena mila inspiration be mihitsy nefa ny cliente tsy tena hoe manao an'ireny daholo moa zany dia ny cliente koa matetika mandefa modèle hoe atao ohatratra ny tianytiako dia iny no angalako inspiration après fa raha ohatra hoe tsy manana modèle izy dia mandeha ho azy ny hinahako fa eo amin'ny resaka maquillage artistique no tena mila inspiration surtout ohatra hoe amin'ny resaka Halloween zao Halloween matetika no anaovan'olona maquillage artistique dia iny zany tena mila inspiration inao hoe modèle ohatrotrana ahoana no ataoko ohatrotrana ahoana ny réalisation ho ataoko satria tsy tafavoaka anao zany mihitsy iny raha ohatra hoe manao fotsiny ianao dia izay fa le izy tena mila hoe inspiration mila hoe tsy manao tampotampoka zany fa ohatrany hoe efa ao anatinao zany le izy ity no ataoko amin'ny Halloween dia efa miaingana inspiration anao dia au fil du temps ianao misy inspiration tonga foana dia afaka atao ohatr'izao apiko an'izao ny accessoire koa no mijouer grand rôle be anatin'ny maquillage tsy voatery hoe maquillage foana fotsiny fa ny accessoire tena mijouer grand rôle surtout anatina maquillage artistique fa en général zany raha maquillage classique ny maquillage andavanandro tsy tena hoe sarotra be zany hoe mila inspiration be fa iny artistique iny no mila inspiration c'est amiko manokana zay tsy haiko ny make-up artiste hafa fa ny anahy aloha iny hitako hoe sarotsarotra raha vao tsisy inspiration ie dia verina kely le fantaniko teo hoe aminao nanao ahoana manodidina anao fiarahamonina nisy anao tamin'ny hoe lasa pro ikady nanao ahoana zareo tany réaction zareo hoe tena lasa asa raikitra ho anao le izy nefa tsy hoe akoriny hoe le olona manao foany reny ianao fa efa tafiditra ao anatin'le sokazy efa professionnel nanao ahoana zany ny fihetsem-pony zareo sy ny hevitra zareo manoloana an'izay betsaka mihitsy ny olona manontany anazy zay question zay hoe nanao ahoana ny entourage ny société surtout société malagasy dia niteneko an'olona foana hoe ny olona raha tsy ampahafantarinao an'ilay zavatra tsy mahafantatra izy zany hoe nazahatra tamin'ny voalohany raha sady akatra ihany hoe lehilahy lasa mpanao maquillage ohatrany hoe hafahafa satria ny société nitazananako dia tena hoe vehivavy no manao maquillage dia izay dia nazahatra natahotra tamin'ny voalohany hoe lehilahy manao maquillage fa avy eo le izy zany tena hoe mivelatra tsika anatin'ny fiainana tsika zany tsy mikatona foana hoe ny vehivavy ihany manao maquillage fa ny lehilahy mijanona amin'izao na ny mpanao maquillage na ny manao maquillage samy hafa zay zavatra teneniko zay ohatrany hoe ny mpanao maquillage zao ohatrany hoe taloha zao mpanao volo vehivavy foana zao nefany lehilahy tena tiany vehivavy mpanao volo satria mafisitona dia mitazona le volo dia ohatran'izay koa le izy hoe taloha vehivavy foana no mpanao maquillage dia zao lehilahy indray satria ohatrany hoe tsy haiko ny vision an'ny olona fa aleon'olona maka lehilahy manao maquillage toy izay vehivavy tsy hoe tsy mahay akory ny vehivavy araka ny teneniko teo ohatra amin'ny ankapobeny zany ohatrany hoe lehilahy kokoa no tiany cliente zavatra réalité ny tantaraiko eto fa tsy hoe mamoaka tena izy aloha tena hita mihitsy satria tena amin'ny ankapobeny tena hoe lehilahy no zany zao ohatrany hoe andeha hanao volo tena hoe raha hoe ohatrany hoe olo efa mahazatra anahy tsy manina raha vehivavy fa raha za manokana tena aleoko hoe miantso lehilahy satria reny haiko hoe araka ny tena hoe mafisitona soatran'izany dia ny lehilahy ihany koa amin'izao même al'izy présent sur les réseaux rehefa hitantsika hoe jereny asan'ny vehivavy misy vehivavy be dia be mahay make-up zareo aloha tena mahay fa ataoko hoe betsaka kokoa ny lehilahy ao anatin'io domaine io nefa vitsy ny tena hoe fa pro fa tena rehefa hitanao ny asandreo pro reo ohatranareo efa hitany asanareo dia tena hoe hitanao hoe aleo hito ohatrany hoe safidy manokana mihitsy le izy ka izay indrindra dia hoe ny entourage miverina kely amin'ny resaka entourage sika tamin'ny voalohany aloha zahako sarotra le izy tena sarotra satria ny jugement an'ny olona tsy maintsy misy foana moa zany dia za koa taloha somary olona mandray am-po
azo lazaina hoe olona marary fo angamba filazan'izany somary sensible kely satria spasmophile zay zany toe-batana de nefany aiko niady an'izay zavatra izay tena hoe mila matanjatsaina aloha le izy voalohany indrindra ny sainao no mitondra anazy de après ny entouragenao koa mila hoe misupporter anao nenazy zao ny famiyako tamin'ny voalohany tsy de nankasitraka loatra an'le izy satria araka izay teneniko izay hoe vehivavy no manao an'le izy fa au fil du temps le izy nandeha de ohatrany hoe hita hoe mety le izy zany hoe tsy mangalatra ianao tsy mamono olona ianao fa tena hoe miasa ianao miasa ho amin'ny passion anao ianao mampidibola le izy mahavelanao le izy de zay izany zao ianao miresaka momba le hoe maiky andehanao maquillage de manao ahoana ny sensation anao autant que un homme qui fait briller une femme à travers un savoir-faire anao betsaka no miconsidérer any hoe maquilleur tsy maquilleur moa zany foatra hoe ny asa fanaovana maquillage zay angamba ny malaza kokoa azy ny asa fanaovana maquillage de natokana ho an'ny vehivavy zay matetika ny fiteny olona anazy fa amin'izao tena efa betsaka zany hoe lehilahy manao an'le asa considérer-n'olona ataoko mihitsy hoe considérer-n'olona hoe asam-behivavy le izy nefa ny tena disoko eto fa tsy asam-behivavy no fanaovana maquillage satria nahoana resika ohatra fotsiny zao ohatra hoe polisy ny polisy zao ohatrany hoe censé tokony asan-dehilahy nefa raha mahitinareo misy polisy vehivavy de ohatran'izay zany le izy ohatrany hoe ny asa aloha zany tsy misy genre ohatrany hoe genre masculin genre féminin aviako manokana izay tsy haiko ny hafa fa mampita fotsiny ako hoe zay zany le izy ny aviako manokana ny travail tsy misy genre hoe asan-dehilahy asan-behivavy ny mpitondra taxi be zao efa misy vehivavy ny mpitondra taxi misy vehivavy ny receveur misy vehivavy ny docker misy vehivavy zay ny teneniko hoe rehefa ao aminao fotsiny le passion le izy de afaka ataonao foana le izy zavatra tena lasa manimba sain'olona manko le izy mahagaga manko hoe raha ohatra hoe vehivavy zao manao polisy de ohatrany hoe fiera be le fiarahamonina fa rehefa lehilahy ohatrany hoe manao asana vehivavy oui de ohatrany hoe déçu le olona zavatra tsy azoko mihitsy zany zay zavatra izay de ohatrany hoe fiarahamonitsika malagasy mihitsy zay zavatra izay na tsy malagasy na any an-dafy ara mbola misy olona ohatran'izay fa tiako ampahafantarina n'olona zany hoe misy misehatra hitovizan'ny lehilahy sy vehivavy de misy misehatra tsy hitovizan'ny lehilahy sy vehivavy zay angamba ny malaza kokoa eo amin'ny sehatry ny asa aloha zao na tena hoe égalité fa afandray eo amin'ny sehatry ny ara-piainana zao ny lehilahy tsy afaka ho bevoka ny vehivavy tsy afaka hana bevoka io zao tena efa hoe samy hafa mihitsy hoe lehilahy efa natokana hoe ianao zany ohatrany hoe ianao no manome de ny vehivavy no mitondra voaka any zao tsy afaka nandeha hitaky mihitsy ny vehivavy hoe allo zay mitovy amin'ny lehilahy hoe iny tena tsy mitovy any amin'ny sehatra iny ekeko fa any amin'ny sehatra ny asa amin'izao any na any amin'ny resaka entreprise raha mbola misy an'izay mapetraka fiarahamonina zay hoe rehefa lehilahy de ambonimbony karama ny comptable ohatra de rehefa vehivavy de ambanimbany nefa asa mitovy indraindray raha vehivavy misy mahavita kokoa de nefa ny ambany karama nefa tena hoe rehefa tia ny karamanao rehefa tia ny karamana comptable na lehilahy ianao na vehivavy ianao de tokony hitovy foana de zay fotsiny ninahy zany hoe okizay le fitsarana ivelany hoe ty asam-behivavy ty asan-dehilahy fa ny asa rehetra de mitovy daholo de zay anisan'ny sady mameafatra ho antsika ihany koa kady amin'izany rehetra izany satria efa betsaka na vehivavy na lehilahy mitongo mira lenta nefa ny mbola mipetraka foana le fisainana hoe rehefa asam-behivavy de vehivavy manao anazy rehefa asan-dehilahy de lehilahy manao anazy nefa ny amin'izao fotoana zao efa tena hoe tena betsaka no mifandipatra amin'izay resaka asa zay araka nazavain-kady teo misy nefa hoe polisy vehivavy nefa ny hoe rehefa zavatra mafimafy de lehilahy foana rehefa zavatra malemilemy de tsy maintsy hoe vehivavy nefa ny
am'izao tena efa betsaka reto ao anatin'izay sehatry ny asa zay hoe ny asa vehivavy efa misy mataon'ny lehilahy ary le izy de mari averiko foana hoe afa le izy raha hoe manaonao foana le olona fa le olona nefa tena mi-excel any anatin'le domaine de mahafinaritra be mahita an'ireny mahafinaritra be de tsy hampamarana ny honan-tsarintsika kiady sao de hoe misy afatra kely tianao ampita ou mety hoe ho an'ny mpanaraka anao ampejinao mpakafianao manokana ho an'ireo clientenao mety hoe ho an'ireo futur clientenao ihany koa nefa ny mariako eto fa tsy vehivavy intsony amin'izao no manao make-up misy zao tena hoe mpanambady de izy roa mihitsy ny miara atao make-up misy ihany koa hoe ny garçon d'honneur rehetrarehetra miara maquillena daholo de izay ihany koa mila talenta manokana enao ve efa ao anatin'izay domaine hoe mimaquille vehivavy sy lehilahy izay de manao ahoana ny fitondranao an'izay satria ny vehivavy le tsena tsy maintsy mila détail be ohatrany ahoana indray ny fanaovanao an'izay ity zany sady afatra tsy haiko afatra eny afatra ho an'ny olona rehetra aloha zany ty hoe aloha tsy mitsaratsara olona aloha voalohany indrindra fa tsy fantatrao ny parcours nandalovan'le olona tongavany eo amin'io étape ataoko hoe étape tsy mbola tanjona zany fa ataoko hoe étape anankiray io de ny afatra manaraka ity ho an'ny futur make-up artiste fa tsy futur cliente aloha be da be ny manana passion amin'ity resaka maquillage ity na lehilahy na vehivavy fa tsy indriko manokana ho an'ny lehilahy manokana satria za tena misoutenir lehilahy tanora ataoko hoe lehilahy adolescent zany hoe manana passion amin'ny resaka maquillage fa ohatrany hoe manana fatahorana amin'ny resaka entourage na ray aman-dreny na ohatran'izay afatra ho an'ny futur make-up artiste be da be ny manana passion amin'ny resaka maquillage na lehilahy na vehivavy fa tsy indriko manokana ho an'ny lehilahy matetika betsaka zao ny adolescent manana passion an'io zavatra io surtout ny lehilahy moa zany de za manohana foana tena manohana foana zany hoe trandrao izao trandrahana le passion anao de hitanao hoe tsara le izy tsy zavatra za tsy andeha hanofy zavatra ratsy ho an'olona eto satria za preuve vivante eto hoe hito eto tena hoe trandrahana le izy ho lasa asa le izy tsy anaovana zavatra hafa nefa le izy zay aloha tsy indriko manokana tsy anaovana zavatra hafa le izy misy limite foana ny fiainana enao mahafantatra ny limitinao fa zay ny teneniko hoe za tena supporter an'ireny jeune adolescent manana passion amin'ny resaka maquillage reny tena tiako mijery amin'ny TikTok tena mahafinaritra ana tena misy lehilahy malagasy ao tena adolescent tena hitako tena mahafinaritra ana mahita le izy wow tena reto zany zao ny futur reto de fa faly ianao zany hoe isandimba ianao raha hatrizay mito le izy zany fa tsy hoe tapaka hatro de ho an'ny futur client sy futur cliente tsy indriko le client sy cliente satria mbola betsaka koa ny lehilahy misalasala hoe anao maquillage mariako eto alohany ny any an-dafy efa presque manao maquillage daholo na lehilahy na vehivavy reny acteur hitanao amin'ny télé hoe ohatrany hoe bogos hitanao reny tsy vitany bogos ity amin'ny fotsiny izy manao maquillage izy de ohatran'izay koa ny mpanambady alohany za tena efa betsaka tsy voatanisako hoe ny lehilahy mpanambady efa niraisiko ary tsy mbola nisy hoe tena hoe tsy misy fa tena misy maquillage zany tena natokana mihitsy hoe ty ho an'ny marié lehilahy ity natokana ho an'ny marié vehivavy de fa ohatrany hoe aza manahy zany satria afaka mijery amin'ny page koa nareo efa misy lehilahy nataoko maquillage ao to de lasa bogos be le lehilahy tena nanivadina rakake wow enao ve ty satria matetika ohatrany rehefa ohatrany de vehivavy foana ny hitan'lela de wow niova be fa le vehivavy koa tena hoe wow tena hoe niova na artiste rehefa betsaka lehilahy artiste efa nataoko maquillage nisan'izany mirado tsy mahafantatra mirado raha crush ny vehivavy rehetra vao mainka bogos be izy manao maquillage de ohatran'izay le izy zany hoe aza manahy manao maquillage fa le izy choix-nao foana tsisy manery anao mihitsy hoe tsy maintsy manao maquillage ianao amin'ny grand journaux misy vehivavy eny tsy manao maquillage grand journée fa
le izy choanao fa zaza manentana fotsiny eto amin'ny make-up artiste anako tsy voatery zany ho atsonareo be da be zay make-up artiste afaka atsonareo anao ny mise en beauté anareo na lehilahy na vehivavy zay angambany ie ny page ny 4 moa dia hitanareo amin'ny description ao dia afaka checker-nareo afaka mijery nareo araka lazainy teo hoe misy ho an'ny vehivavy misy ho an'ny lehilahy dia aza matahotra hono miantso azy fa araky ny asa ao aminy aloha dia tena hoe impec reto dia tena hoe tsy dio mipejiny dia atso izy rehefa ohatra ka hoe manana an'izay grand jour zay nareo na tsy grand jour fa rehefa hoe andendeha fotsiny ka mba tianao manja amin'azy dia afaka miantso anazy nareo dia arao ny pageny dia zay ihany koa moa zany no mamaritra ny ty horonantsaritsika ty azadiny follow-an'ny kady dia mi-follow-an'ny canapé jaune ihany koa dia ny partage ny vidéo raha toa ka nafinaritra anareo afaka milaza amin'ny commentaire nareo hoe inona ingany asanareo raha ohatra ka hoe hitanareo fa hoe mifandipatra ao anatin'izay hoe tovavy nareo nefa manao asana lehilahy dia lehilahy nefa manao asana vehivavy mino fa tsy zareo rery tsy ny mua rery tsy ny resaka hoe fanaovana volo rery fa misy ihany koa ny resaka hoe pâtisserie resaka hoe fantatritsika hoe amin'ny akapobeany fiarahamonina nametraka hoe tsy maintsy azam-behivavy ty dia lazao amin'ny commentaire eo zay asanareo zay aloha jerentsika sao dia mba nareo nefa iny manaraka eto amin'ny canapé jaune zay ary fa manome fotoana anareo amin'ny horonan-tsary manaraka indray dia azadino amin'ny follow amin'ny page zay ary ciao bye bye